Rosia, fiangonana navelany tao amin'ny tanàna tsimponina. Manaka ny fiangonana dia matetika ny fasanana. Jereo ny kalitao tena ambony amin'ny asa tanana amin'ny vato fasan'ny fasana ity. Endrika sarotra, fihoarampefy, fidirana. Natao tsara tanteraka mitsangana. Ny vato masina dia madio toy ny fitaratra. Mampiseo ny rindrina birikiao amin'ny fiangonana izy. Niorina zato taona lasa izay. Tamin'ny 1914. Nandritra ny adi lehib voalohany. Mahagaga fa ny teknolojia fanodinana vato tamin'ny taonjato lasa izay dia tsara kokoa. Manana kalitao ambony kokoa, ary mora kokoa noho ireo moderina. Ireo fahagagana toy izany dia novokarina tamin'ny habetsahana lehibe. Misy veni mahaolombelona eo amin'ny lalana mankany amin'ny fandrosoana. Samanary teknolojia kosa isika.